Toy izao ndraika fa namyteny zaraina zay omena antsika anio. Afindrao aminao ny fahefana tao amin'ny lisa. Manangana ny maty. Araka ny soratra ao am-patsaka faharoa toko faefatra andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa tonga tao an-trano Elisa, indro maty ny zazalahy, sady nampandriana teo am-pandriana. Ary niditra izy ka narindim-baravarana tao izy roalahy. Ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah. Ary niakatra izy ka nandry nampiatra tao ambonin'ny zazalahy, ka ny vavany nataony tamin'ny vavany, ary ny masony nataony tamin'ny masony, ary ny tanany nataony tamin'ny tanany, ka dia nafana ny tenan'ny zazalahy. Manala ny pozina amin'ny sakafo. Araka ny ao am-patsaka faharoa toko faefatra andiny fahaefapolo sy iraika amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka dia noloarany ho an'ny olona izany, ary mbola nihinana izy dia nitaraina hoe ry lehilahin'Andriamanitra ô, misy mahafaty ao am-bilany. Ary tsy azo nohanina. Fa hoy Elisa, hitondray koba dia narotsany tao am-bilany ny koba, ka hoy izy, andohary amin'izao ny olona hohaniny ka dia tsisy zavatra ampaninona intsony tao am-bilany. Mampitombo ny sakafo avy zato eny. Araka ny voasoratra ao am-patsaka faharoa toko faefatra andiny faharoa amby efapolo sy fahatelo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nisy lehilahy avy tamin'ny Balasalisa nitondra mofo avy amin'ny voaloam-bokatra ho an'ny lehilahin'Andriamanitra, dia mofo vary orte roapolo sy salohim-bary maitso tao amin'ny kitapo. Dia hoy Elisa, omeny olona hohaniny ireny, fa io kosa ny mpanompony. Atao ahoana no fametrahana ity eo anoloan'ny zatolahy? Fa hoy indray Elisa, meo ihany ny olona hohaniny, fa izao no lazain'i Jehovah, ihinana izy ary mbola hisy sisa tsy lany. Raha isoary dia ampiasa hoe vavaka isika. Raha eo misaotra anao mampiasa ho fitaovam-pitahiana ho an'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Madam-piona tompoko. Fiadanane.